raha mantatra anireto vaovao izay tsara ho fantatra ireto a lalana boulevard Ratsimilao nanao fangatahana mikasika ny fanoloana ny anaran'ny boulevard Ratsimilao ho boulevard Andrindriny Rajoelina ny ben'ny tanàna ny Toamasina. Mponina manodidina ny 700 tapitrisa no voatery mitokamonina tanteraka isaky ny vanim-potoana ny Rotsakorana ho an'i Madagasikara noho ny fahapotehan'ny lalana. Antenimiram-pirenena tapitra tanteraka ny fehim-potoana izay niasan'ireo sombam-bahoaka izay voafidy tamin'ny taona 2014 iny. Ary ny marantsika azy dia ny lalao fiadina tompondakan'i Eropa izay ao anatin'ny fiandrasana ny lalao ampahefadalana moa ireo rehetra tafiakatra amin'izany amin'izao fotoana izao. Ka io no vaoboasina amintsika ato anatin'ity video ity. Ka manasitsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabony amin'ny chaîne-tsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny CCC eto Matao-Atagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao-ary. Ny raha malala moa dia vita soamantsara ny boulevard Ratsimilao izay efa simba tao anatin'ny fotoana maro moa izany boulevard Ratsimilao izany. Ary tsy nisy nanamboatra mihitsy raha tsy izao fitondrana izay noentiny Andriamatoa Andrindrina Rajoelina amin'izao indray. Ka noho ny fahitany ireo olona manampahefanana ao Toamasina ao ny fahavitany ity lalana ity dia nandefa taratasy nanao fangatahana mikasika ny fanoloana anaran'ny boulevard Ratsimilao ho boulevard Andrindrina Rajoelina ny ben'ny tanàna ny Toamasina amin'izao fotoana izao. Nanaitra ny maro moa raha nahita an'ity taratasy fangatahana ho fanoloana anaran'ity boulevard ity izay nalefan'ity ben'ny tanàna ity ka niteraka resabe ao Toamasina ao amin'izao ankehitriny izao. Ekena fa Andriamatoa Andrindrina Rajoelina no nahavita nanarana an'izany boulevard Ratsimilao izany. Fa nefa kosa ho ireo izay ponina ao Toamasina ao tsy tokony ho hisy ny hanova ny anarany izay boulevard Ratsimilao izay satria efa izay moa ny anaran'io boulevard io hatramin'izay ary boulevard manatantara raha izany boulevard Ratsimilao izany. Mponina manodidina ny 700 tapitrisa no voatery mitokamonina tanteraka isaky ny vanim-potoana ny Rotsakorana ho an'i Madagasikara noho ny fahapotehan'ny lalana. Isan'izany ny mponina ao Maroantsetra, Bealanana ary Maintirano. Toerana izay isan'ny mamokatra vary ihany koa hoy ny tale jeneraly ny fambolena sy ny fiompiana. Ny roa ampahatelo ny foto-drafitrasa mihitsy no efa simba, tsy ny lalam-pirenena ihany fa ny lalam-paritra sy ny kominaly ary ireo lalana any ambanivohitra izay mirefy manodidina ny 520 kilometatra eo. Hoy ny directeur de l'audit interne eo anivon'ny ministère ny asa vaventy nandritra ny atrikasa momba ny lalana rural niarahana tamin'ny direction de génie rural, ny agence routière ary ny INOPS izay tohan'ny banky iraisam-pirenena natao teny amin'ny Novotel. Ka noho izay fitsiko ny lalan'ny ratsy izay moa dia maro ny vahoaka no menomenina amin'izay satria mahatsapa fa tena miavaka tanteraka indrindra ireo olona izay any amin'ny toerana sarodalana ary sahirana noho izy ireo noho ny fitsiko izay ara-tsindalana izay. Indrindra fa amin'ireo toerana izay tsy dia manana toeram-pitsaboana azo antoka ka rehefa misy ny marary mafy dia tsy maintsy taterana amin'ny toerana misy an'izany fitsaboana manara-penitra izany ka maro amin'ireo mponina izay sahirana no maty eny an-dalana noho n'izay ara-tsindalana izay mandra-pahatongavana amin'ny toeram-pitsaboana izay. Ka izay ara-tsindalana izay no tena mampitaraina ny maro ary mampikekeka ny vahoaka any ambanivohitra any. Ka noho izany dia mangataka ireo vahoaka amin'ireo toerana sarodalana sy ratsy lalana ireo ny mba hanarenana faraka izay haingana izany lalana izany satria ny lalana dia fototra iray lehibe iorenany fampivoarana ny faritra sy ny distrikta ary ihany koa ny faritany. Fa raha toa ka ratsy ny lalana dia sarotra ny fifandraisana indrindra eo amin'ny resaky ny varotra ary vitsy amin'ireo mpividy moa no tonga andeha hividy zavatra any amin'ny toerana sarodalana izay. Antenimiram-pirenena ny farana tamin'ny ray Jolay ny taom-piasan'ny ireo député izay voafidy tamin'ny taona 2014 iny. Tanteraka teny Tsimbazaza ny famaranana ny fivoriana ara-potoana, ny famaranana tanteraka ny taom-piasan'izy ireo. Isan'ny nanamarika ny antenimiram-pirenena tamin'ity endriny hifarana ity
ny fahalaniny panina Kristiny Razanamasoa 100 isanjato, ny fitsipaham-patokisana, fanonganana ny biro maharitry ny tsefitra, fanonganana ny panina teny amin'ny ACC. Midika izany fa tapitra teolo ny immunité parlementaire ho an'ireo sombavimbahoaka rehetra izay voafidy tamin'ny taona 2024 fa misy moa amin'ireo sombavimbahoaka izay voafidy tamin'ny taona 2024 no mbola tafaverina amin'izany toerana mahasombavimbahoaka azy amin'izao ankehitriny izao rehefa avy nandalo fifidianana farany teo iny isika. Fa maro amin'izy ireo kosa no tsy tafaverina amin'izay toerana mahasombavimbahoaka azy ireo izay satria rehefa natao ny safidim-bahoaka dia iny avy hatrany fa tsy lany. Misy moa ireo izay sombavimbahoaka teo aloha nanao nitatitra asa izay vitany amin'ny fandaninana ny volany CLDC ady nandritra izay 5 taona nitondrany izay. Fa maro amin'ireo sombavimbahoaka izay voafidy teo aloha kosa no nisafidy tsy hanao an'izay tatitra izay. Ka izay indrindra no mahatonga ny besin'ny maro mimetra-panontaniana amin'ilay hoe nahoana no tsy nanao tatitra ny fandanina tamin'ny volany CLDC ady nandritra n'izay 5 taona izay. Mety ho lany ve izay vola izay sa mety nahodikodina amin'ny zavatra hafa hoy ny fanontaniana ireo mpanara-baovao amin'izao fotoana izao. Fa raha ohatra mantsy tena lany tokoa amin'ny tokony ho laniny ilay vola dia tokony natao tatitra satria volam-bahoaka moa ireny vola ireny ka mananjo hahalala ny nandaniana an'izany ny vahoaka tsirairay manerana ny distrikta izay nahalany an'ireo sombavimbahoaka izay nitondra teo aloha ireo. Ka noho izay fahataperan'ny fotoam-piasan'ireo sombavimbahoaka izay voafidy teo aloha ireo isika dia mirarina soa sy ny tsara azy ireo hatrany ary misaotra azy ireo tamin'izay ezaka nataon'izy ireo nandritra izay 5 taona izay. Ary isorana ihany koa moa ireo izay tsy niezaka mihitsy tao anatin'izay 5 taona izay. Mankahery an'ireo rehetra izay tsy lany sombavimbahoaka intsony tamin'ity fifidianana farany ity satria izay moa ny safidim-bahoaka ka tsy maintsy manaiky an'izay sika rehetra. Ary mirary soa hatrany ho an'ireo izay lany mba hahavita ny asa amandrakitan'izy ireo ary mba tena hitondra ny hetahitany vahoaka araky ny nampanantenan'izy ireo nandritra ny fampelezan-kevitra tokoa ireo sombavimbahoaka rehetra lany tamin'ny fifidianana farany teo fa tsy sanatria akory hanao kopaka-mbava fotsiny amin'ny fahazahoana vato fa rehefa tonga eo amin'ny toerana amin'izay dia iny fa mody tsy maheno mihitsy ary mody fanina hoy ny olo rehetra izay mpanara-baovao amin'izao ankehitriny izao. Ny amaranantsika azy dia ny lalao baolina kitra izay fedina ny tompon-dakan'i Eropa amin'izao fotoana izao. Nandalo ampahavalon-dalana moa ny lalao baolina kitra amin'izay fedina tompon-dakan'i Eropa izay tamin'ity herinandro ity. Raha ny vokatra voaray dia resy ny zareo Frantsay tamin'ny isa 2-0 ry zareo Belzika ary tena niady moa izany endry dalao izay ny fanandrinany ireto ekipa anankiroa ireto ary tsy nahafaty baolina mihitsy moa ry zareo Frantsay fa ny vodilarana Belza no namony tena ka nahatonga azy ireo resy tamin'izay isa 2-0 izay. Efa maty moa izay baolina iray izay voatetra tamin'ny torimaso ny mpilalao Belzika ka efa tara moa izay araka izany dia tafakatra amin'ny dingana ampahefadalana ry zareo Frantsay. Tetsy andaniny indray dia tafiakatra amin'ny ampahefadalana ry zareo Portugal rehefa nandresy any Slovenia tamin'ny isa 3-0 tany anaty tirobi. Ilay kintan'izy ireo moa i Cristiano Ronaldo ny gogoko nitomany saika tsy laitra nampanginana rehefa tsy nahafaty penalty tao anatin'ny fepitoana ara-dalàna. Hihoana amin'ny Frantsa araka izany ireto Portugal ireto amin'ny 8 Jolay ho avy izao. Etsy ankilany dia tafiakatra ihany koa ry zareo Hollandais na ny Pays-Bas moa izany rehefa avy nandresy ry zareo Romania tamin'ny isa 3-0 be izao. Ary ny farany ry zareo Turkiana rehefa avy nandresy ny ekipa Autrichiana tamin'ny isa 2-1 ka ry zareo Turkiana izany no tafiakatra niaraka tamin'ny zareo Hollandais tamin'ny andro famaranana an'izay fedina ny ampahavalon-dalana eo amin'ny fifanitsanana fedina tompon-dakan'i Eropa izay. Izay moa no masaka azona roso tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéontsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa any amin'ny sesy tao matahoata gasy. Tompoko lasy tompoko vavy mangasitraka dia mirary soa.